Na lehibe indray no androsoana totokatranotsika ny amin'ny teny ity tonga amin'ny fampianarana lalana faefatra itsika indray ny amin'izao anio izao. Manome voninahitra manokana ny dadamala Iayava ho fanomboana ny teny, miarahaba ny dadamala Iayava zany ary miarahaba manokana koa ny Joshua ary manono ny hatsarany Joshua amintsika rehetra izay efa manaraka ato an-tokantrano dia mirahazo antsika samy hotahiny Joshua dia mampanomboany ny teny sy ny fampianarana izany. Dia mamerina ny fiarabana antsika rehetra ato an-tokantrano indray ny tena koa ny ambasadeurny zao izao ny amin'ny izay lohateny izay hoe mpamina ny Israeliana ihany no azo ianona teny sy arahina. Hoy ny Andriamanitra Abrahama, ny ankoatran'izay dia tsisy izy intsony zany satria efa mazava be ny lalàna. Ka etsika zany raha nijery ilay fampianarana faharoa sy ny fahatelo tsika dia nahita mihitsy ny hoe samy nanao zavatra tsy mety daholo ny olombelona, namoron'Andriamanitra tsy izy daholo ry zareo, nanonon'Andriamanitra tsy izy ary nivokatra an'izay dia samy lasa mpanota daholo. Kanefa miantso ny anaran'ny Andriamanitra, miantso hoe Andriamanitra Abrahama ny Andriamanitra. Nefa hitantsika tsara fa raha tena Andriamanitra Abrahama zany miaraka aminao dia tsy manota mihitsy ny ianao, ary izay mihitsy ny fahamarinana zay, satria izay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io dia tena tsy manota mihitsy ny ary efa noporofontsika teto moa zany araka ny ino moa, araka ny soratra masina hoe izay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama dia tsy misy an'izany manota zany mihitsy, fa ny miaraka amin'ny Andriamanitra hafa daholo no manota zany. Mazava zany fa izay Andriamanitra niarahanao hatramin'izay dia Andriamanitra tsy izy daholo satria nampanota anao tonga anao lasa nitsangatsanga, nangalatra, lasa mpamono olona, lasa mpisoloky, lasa mpiteny ratsy, mpiteny vetaveta, mpanenjika vehivavy sy mpanenjika lehilahy, mpimamolava, lasa mangalatra. Zany ny hafaran'ilay Andriamanitra narano, tsy Andriamanitra Abrahama zany, satria ny Andriamanitra Abrahama dia Iayava no anarany ary vokatra an'izany tsy fiarahana ato amin'ny Andriamanitra marina zany dia ianao fa lasa mpanota araka ny zava-marina. Dia tsy hitanao koa nefa ny ataonao moa zany miala amin'izay satria zavatra efa iainanao ilay izy zavatra efa arahanao ilay izy ka ahoana moa zany fomba handrosiranao an'izany sary zany. Dia eo indray tsika zao nahita mihitsy ny hoe ho azy rehetra nanonon'Andriamanitra hafa ankoatra ny Iayava dia diso daholo, satria izay ny Andriamanitra Abrahama efa nitonomy tany amin'ny taona moins 2000, ka tsy ny bokinareo na ny Baiboly ny ampelantananareo izay nanovanovany io anarana io no ilazanareo fa marina ny anareo, satria ny profita dia mpanota daholo nareo ary ho an'izay mpanota dia tsy nahita ary tsy mahafantatra an'io Andriamanitra io satria Andriamanitra tsy mihaino mpanota io Andriamanitra Abrahama io. Izay natonga azy niady tamin'ny Israeliana ka nisaraka taminy ray izay aloha, ka nanamorona boky koa azy ianao ka niantso io Andriamanitra Abrahama le anao dia tsy mety ary lasa mpanota koa ianao satria efa nambaran'ny Abrahama sy Mose tany amin'ny taona moins 2000 fa naran'izany Andriamanitra Abrahama zany tany amin'ny taona moins 2000 tany ho any sy ny tany amin'ny taona moins 1500 tany ho any dia Iayava no anaraka. Ka raha novainao zay dia zay sady efa profa mpanota ianao, ka tsy ny boky izay nisoratanao taty amin'ny taona plus 600 taty na sahala amin'izany no lazainao fa marina ihany koa. Io moa zany dia efa naporofona ilay izy hoe mba samy mijery mitodika amin'ny marina amin'izay famonjena angety jereo ny ady efa miseho ao amin'ny Russie sy Ukraine io fa miratsy dia miratsy ange, efa risika na bomba nucléaire an'io, miprofa tonga ny farany ary tsy mety miravina tsony ny olana fa dia efa olana efa mandeha efa miraraka maneran-tany moa ilay olana ko inona tsony moa zany no azo atao amin'io. Fily hoe raha fotsy be verilona miandray zay ketolana tsy misy nina azo atao, tsy misy fanantenana azo atao raisina tsony fa dia efa hoe miandry ny fiafaran'ity tantara ity sisy tsika zay mihitsy ny zava-marina zay. Ka mbola hijery ny toy ny teny antsika noho ny amin'izany rehetrarehetra zany dia mbola jerevantsika foana hoe inandray zany ny toyny zany dia zao indray ny toyny zany hoe fa diso zany io anarana io diso hatrany amin'ny bokinao atria niporofona le anarana fa diso, niporofona ny bokinareo rehetrarehetra fa diso daholo. Ka rehefa diso moa zany dia inona tsony moa zany no antenay fa dia lasa nakany amin'ny lalan-diso daholo zany ny olombelona.
tsy olo tsy ilay Andriamanitra Abrahama no tompo inao fa zavatra hafa mihitsy. Dia hijerindray tsika ny mikasika ny amin'ilay hoe iza ny mpamina ny tompony hoarahana amin'izao andro farana izao. Dia aleo tsika hijery ny lalàna indray. Fa ny didy folo sy ny lalàna Mose nefany a dia efa nampianariko antsika fa natokana manokana ho an'ny zareo zanak'Israely. Ka raha voalalàna mivoaka avy ao anatin'ny tenin'ny Mose zany a dia natokana ho an'ny zanak'Israely zany teny zany, tsy natokana ho an'ny efa firenena mihitsy fa natokana ho an'ny zanak'Israely. Loara vakentsika aloha ny teny a satria maky didy indray tsika mantsy. Fa ny didy folo sy lalàna Mose a raha vao misy teny mivoaka avy eo amin'ny tenin'ny Mose zany dia natokana ho an'ny zanak'Israely io. Loara jevantsika aloha ny teny Deutéronome 18:15 mikasika ny amin'ny mpaminany, satria hoe mpaminany no ho resantsika hoe mpaminany iza no arahana. Dia loara vakentsika indray ny Deutéronome 18:15 ary ny 18 dia ny 19. Deutéronome 18 dia manomboka amin'ny 15 dia ny 18 dia ny 19. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalahinao tahaka ahy no atsangany avahandriamanitra ao ho anao. Izy no henonareo. Eo zany ny tenin'Andriamanitra hoe mpaminany iza no henona ary mpaminany avy aiza dia mpaminany avy eo aminao, zany hoe avy eo Israely na dikan'izany, dia avy amin'ny rahalahinao, zany hoe rahalahy Israelianina ny Mose zany le izy, zany hoe Israelianina zany ty rahalahy ty, satria zareo no nomena an'ilay lalàna. Araka ny efa nampianariko antsika hoe natokana ho an'zareo Israelianina anie hoe io lalàna sy didy folo hoe ka ito zao tenin'ny dada Yahva ilay didy sy lalàna nomena azy a dia natokana ho an'ny zanak'Israely. Amafitsika eo amin'ny 9:20 zao no voalaza: mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalahiny tahaka anao ka ataoko ambavany ny teniko. Zany hoe tena misy teny mapetraka ambavan'ireny mpaminany ireny zany a dia ho lazainy aminy izay rehetra andidiko azy, dia lazainy ty mpaminany ty amin'ny Israelianina izay rehetra didiny Yahva. Ka izay rehetra tsy mihaino ny teniko izay ho lazainy amin'ny anarako dia izany no hitsara azy. Na izany iza zany tsy mihaino ny tenin'izany mpaminany zany satria dada Yahva no miteny aminazy a dia Andriamanitra mihitsy no hitsara azy. Zava-doza zany no tsarain'Andriamanitra vela teny Andriamanitra Abrahama zany. Aza mity bingo amin'izany fa zavatra danger be ho anao mihitsy izany. Dia iza ary ty resana ty hoe mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalahiny tahaka anao. Iza le rahalahiny? Namoaka lalàna, satria misy mieritreritra fa olo-kafa ty rahalahiny Israelianina ty, dia namoaka didy ny Andriamanitra Abrahama fa ity lalàna nomen'Andriamanitra ty a dia natokana ho an'ny zanak'Israely rery ihany, tsy nomena ny hafa firenena mihitsy io. Ka noho izany zany a ilay rahalahy resana eto zany a dia ho an'zareo Israelianina ihany, rahalahandry Mose io zany, zany hoe avy ohatrany hoe mpirahalahy zany e, izy mirahalahy avy zany dikan'izay, zany hoe avy amin'ny Israelianina dikan'izany zany resaka lazaina izany. Zany hoe le mpaminany zany dia tsy maintsy Israelianina. Loara vakentsika raha ny lalàna ao bokin'ny Salamo 147 19-20. Salamo 147 19-20. Milaza ny teniny amin'ny Jakoba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny tamin'ny Israely. Mazava be, ilay olona nomena ilay didy folo sy lalàna Mose ty zany a dia natokana ho an'i Jakoba ho an'ny Israelianina, ka Jakoba moa tsy iza fa Israely ihany. Ary natokana ho an'zareo Israelianina ihany zany io teny io. Ka raha ny teny zany bokon'ny Deutéronome hoe mpaminany avy ao aminao dia avy amin'ny rahalahinao tahaka anahy, dia avy amin'ny Israelianina ny dikan'izay, satria natokana ho an'ny Israelianina io teny io fa tsy ho an'ny efa firenena mihitsy. 20 manamarina an'izany. Tsy nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy, zany hoe tsy hidiran'ny efa firenena mihitsy zany resaka lalànan'ny Mose ka hitsofotsofony efa firenena. Zany hoe amin'izao teny izao a dia voatsipaka mariny rano ny hafa firenena hoe tsy mahazo manao mpaminany ianao, ka an'olo teny hoe za dia mpaminany Yahva Andriamanitra Abrahama, satria ny Andriamanitra Abrahama dia mametraka lalàna mihitsy ny hoe
tsy nomenanao hafa firenena zany didifolo sy lalàna Mose zany ka ianao ny itsofoka ao anatin'ilay hoe ho lasa mpaminany israelianina. Fa namazo mitsofoka ho isan'ny mpaminany israelianina miara-dia amin'ny Andriamanitra Abrahama dia namohany Mose dity hoe araka ny didin'io Andriamanitra Abrahama io mihitsy nanao hoe tsy nomenanao hafa firenena zany. Noho zany tsy mahazo miditra ao ianao hafa firenena dikan'izany ho antsika rehetra zay meno an'le teny tsy mahazo miditra ao ianao dikan'izany. Ary zao ny fitsipiny tsy mba fantatra ireny, tsy fantatra anao zany ny fitsipiko dada Iava mikasika ny israelianina io, zany hoe tsy azonao idirana mihitsy io satria zavatra tsy fantatra anao. Matoa zany no niditra tao nandika lalàna, nandika ny didiny dada Iava, nandika ny didiny Andriamanitra Abrahama. Ka raha misy zany mpaminany milaza fa izao dia mpaminany atao mitariky ny mpaminany Andriamanitra Abrahama, kanefa izy tsy israelianina dia efa diso araka an'io teny io. Fahadisoana be vava zao sary zao. Raha vakentsika eny ny bokyny lalàna ary hatrany bokyny Exodosy toko 110 Exodosy toko 110 dia ny andininy 7 fanapory fona fa tena hoe natokana ho any zanak'Israely mihitsiny ny miaino an'ity resaka didy folo sy lalàna Mose ty zay nitoriany Mose zany na hoe Moïse na Moses na Mosa o Joslamo. Dia zao vakentsika zao ny vakina. Ary Mose niakatra ao amin'Andriamanitra, Exodosy 19:3-5, dia niantso azy Iava tao an-tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Mbola voalaza mihitsy zany fa natokana ho an'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely ty resaka didy folo sy lalàna Mose ty. Ianareo efa nahita zay nataoko tamin'ny Egiptiana zay nitondrako anareo tamin'ny atriny voromahery ary nampakanesako anareo aty amiko. Ko ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ary ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakitra soa mihoatra noho ny firena rehetra ianareo fa ay ny tany rehetra. Eto zany ny teny dia hoe tandremo ary le fanekeko, ka ny mitandrina ny fanekeko dia nitsindriana mafy ho an'ny zanak'Israely irery any. Tsy natokana ho an'ny hafa firenena mihitsy za fa natokana ho an'ny zanak'Israely irery any. Ka izany teny zany dia manino miteny mivantana amintsika mihitsy fa tena hoe tsy mety mihitsy ny hafa firenena miditra ao ary tsy azo idirany hafa firenena mihitsy ao. Indrindra fa zany resaka hoe mpaminany zany dia tsy mahazo miditra ho mpaminan'ny Andriamanitra Abrahama mihitsy ianao raha vao tsy israelianina. Lalàna navoaka ny Andriamanitra Abrahama zany tamin'ny alalan'ny Mose zay efa nihaona taminy ary niaraka taminy. Ka ny Andriamanitra Mose zay Andriamanitra Abrahama mihitsy no teny hoe tsy mahazo miditra mihitsy ny hafa firenena. Tsy azo atao mpaminany zany ny Amerikana na Anglisy na Frantsay na Afrikana na Arabo na Sinoa na Australiana nizaniza fa Israelianina irery any no mahazo atao hoe mpaminany araka ny lalàna navoaka ny Andriamanitra i Abrahama io zany. Ka eo indrindra zany mazava zany zay fa raha vao tsy mpaminany Israelianina dia tsy mety. Dia tsy ianao zany mandinika eo izy le mpaminaninao. Samy mieritreritra, samy mandinika ny azy. Fa mazava ny lalàna hoe rehefa tsy Israelianina io dia tsy izy io. Lalàna zany. Ary tsy azonao toerina mihitsy zany satria Andriamanitra Abrahama mihitsy namoaka an'io didy io. Io zany rehefa tsy Israelianina le mpaminany arahanao dia faute ianao. Ary mpanoty ianao mpandika lalàna ianao dia ianao le hiara-ny atezerana io dada Iava io mihitsy satria tsy meny mpanota zany io. Zany hoe diso adresy ianao. Voafitaka ianao zany dika an'izay. Mahitsy be le teny io niarantsika nijery samy miara-mahita atsika. Afaka jerevanao ateo anatin'ny bokin'ny Sefer Torah io vakentsika io any amin'ny bokin'ny Torah zany Exodosy zany gala Shemot ny dikan'izany any. Dia mazava be io teny io zao. Mpaminany Israelianina. Ka eo amin'izay mpaminany Israelianina zay izy ara no mpaminany farany tao Israelina. Iza no mpaminany farany. Ny mpaminany farany tao Israelina dia tsy iza fa Yahoshua. Io ilay tena mpaminany farany Yahoshua no anarany. Ary voaporofo mihitsy izay teny izay araka ny boky tany Israelina
ny boky tany Israela mihitsy nanamarina fa tena mpaminany zany Yehosoa zany. Io lay nivainy zareo anarana hoe Jesosy na Jesoa, zay grika zany anarana zany, ary navainy zay zao le ho an'ilay miantso an'izany Jesosy zany. Ho an'ny Silamo ndray misy de miantso hoe Isa, fa tsy Isa zany anarany fa Yahosoa. Reny le fandikana teny diso daholo reny, de samy nanovanova daholo mihitsy ny olombelona, fa ny mpaminany farany ny anarany de antsoina hoe Yahosoa. Ary zay miaraka amin'io mpaminany farany io dia tsy manota intsony, satria io mpaminany farany io no nomeny io Andriamanitra Abrahama io ny lalàna sy ny didy. Andao ro jerevantsika araka ny tantara tao Israela, fa tena mpaminany zany, ka zareo Israeliana no mamaritra ny mpaminany eo aminazy sy ny tsy mpaminany eo aminazy, fa tsy ny mpitondra fivavahana akoriny, fa ny vahoaka no mahafantatra hoe mpaminany io na tsy mpaminany. Ka raha vao mpaminany ny olona anankiray kosa ny vahoaka de tsisy mahazo mikitika an'izy, satria izy no mitondra teny. Ka mazava ho azy moa ny zavatra nataon'izany Yahosoa zany tao Israela, tena fanehoana ny hery sy ny fahefana, de izy ny mpaminany farany araka ny voalaza ny boky tany Israela ndreny jerevantsika. Ary nisy nanoratra an'ireo boky reo de reo no jerevantsika hoe mpaminany ve izy. Izy moa tsy milaza fa mpaminany tokoa izy, de ny olona tsy mahay ny tantaran'ny Israeliana no tena tsy mpaminany. Ary mbola hitantsika ihany zany amin'ny tenin'ireo any Israela, de zay niaraka tamin'ireo mpaminany reo de lay mpaminany antsoina hoe Yahosoa. Nanana mpianatra izy, ary tao amin'ny tantaran'ny mpianatra no nahitana zany histoira zany hoe mpaminany io Yahosoa io. Ary io no henonareo, ary ny hainao azy tokoa ny vahoaka Israeliana, ny hain'ny fampianaran'izany Yahosoa zany ny vahoaka Israeliana. Ary amin'ny manarivorivo mihitsy nanaraka anazy teny an-dalana teny, saingy ny alina moa le mpitondra fivavahana jiosy de ny vonoany, ny jiosy natao Israeliana de ny vonoany. Ka ho jerevantsika ao anatin'ny soratra masina jiosy, satria ao amin'ny jiosy ihany tsika maka an'le tantara zany. De ao amin'ny soratra masina jiosy ndray misy le teo testamenta vaovao, ka mitantara n'ity Yahosoa ty zay testamenta vaovao zay. De ny testamenta vaovao mihitsy ny anaran'ilay mitondra anazy de atao hoe Yahosoa. De ao anatin'io boky io no ahitana ny tantaran'ilay mpaminany farany atao hoe Yahosoa. De ho jerevantsika izay tantara zay fa voalaza atao anatin'io boky io mihitsy fa tena mpaminany hoe ny vahoaka Israeliana. Ny vahoaka Israeliana mihitsy no miteny fa mpaminany izy, ary be de be mihitsy nanaraka anazy, satria tao no nositrany, mahiratra ny jamo, misy maty natsangany, ny kilemaina natsangany, ny marena nataony eno, ny mona nataony teny, be de be ny marary nositrany, ny misy devolona voakany daoly ary lasa sitrana daoly. De zany tantara zany voarakitra ohatrany boky ny jiosy zay mirakitra ny tantaran'ny mpaminany. Ndao raha vakitsika mikasika amin'izay hoe mpaminany marina ve ity atao Yahosoa ty araka ny boky ny jiosy ihany. Ndao jerevantsika zay sary zay. Oharantsika kely ny teny araka ny somary morejery toko sy ndininy aloha. Ho jerevantsika ao amin'ny iza moa zany, Matthieu 21:11, Matthieu 21:11 de ny 46. Jerevantsika vetivety izy ao tsika tokantrano. Matthieu 21:11 to zany bokyny jiosy, bokyny jiosy to ndraisantsika to zany. Aloha vakitsika amin'noko amin'ny 10 de ny faraky ambin'ny 10. Ary no tafiditra tany Jerosalema izy. Matthieu 21:10 de ny 11. De niorakoraka ny tanàna rehetra ka nanao hoe iza moa izao, ary ny vahoaka nilaza hoe izao no Yahosoa mpaminany zay avy any Nazareta any Galily. Zay mazava zany fa tena ity Yahosoa ty ozy ny vahoaka dia mpaminany, ary vahoaka Israeliana io niorakoraka be io. Voapirofo zany eto fa tena mpaminany Yahosoa, zany hoe ny mpaminany Israeliana farany enona ary tokony ho arana zany mazava ho azy de ty Yahosoa ty, satria io ny farany io.
zay ny voalazany soratra masina jiosy. Mahitsy be mihitsy ny teny hoe ny vahoaka mihitsy no niarany laza ary niorakoraka hoe mpaminany Yahosoa zao tonga zao lay avy any Nazareta any Galilia. Zay ry zay mazava zany fa tena mpaminany Yahosoa araka an'izao teny voalaza amitsika zao vakitsika neny manaraka Matthieu 21:46 ndray hoe tsy sany sambotra ny Yahosoa ny mpitondra fivavahana jiosy satria ny vahoaka ny laza fa mpaminany izy ka so matiny vahoaka indray ianao tsy azoko tena mantsy ny mpaminany ao amin'ny 9:70 Matthieu 21:46 de nitambotra isambotra ny Yahosoa izy saingy natahotra ny vahoaka satria nataony vahoaka ho mpaminany Yahosoa mihitsy nyzany le mpaminany. Zay ny zava-marina zany zao tena mpaminany mihitsy ny Yahosoa. Ny vahoaka mihitsy no laza fa mpaminany izy. Zany hoe ny mpaminany Israeliana farany zany dia izao Yahosoa zao. None mafitsika zay teny zay any amin'ny boky manaraka indray any amin'ny bokin'ny Jaona 6:14 Jaona 6:14 Jaona 9 Jaona 6:14 zany reto daholo zany nena nilaza ny tantarany mombany amin'izany Yahosoa zany. Ary hoy ireny olona ireny rehefa nahita ny famantarana izay nataony Yahosoa, ity tokoa ny ilay mpaminany izay ho tonga amin'izao tontolo zao. Zay zany hoe nahita azy zany ny olona dia nafantatra amin'izay mihitsy hoe ity ilay mpaminany. Rehefa ren'ny olona ny zavatra nataony Yahosoa dia niarany teny ny olona rehetra hoe tena mpaminany ty Yahosoa ty tokoa ilay mpaminany izay ho tonga amin'izao tontolo zao. Confirmeny mihitsy ny tantara zany, tantarany jiosy ao amin'ny bokin'ny jiosy. Ty bokin'ny jiosy daholo tenentsika tony dia milaza mihitsy ny tantara tao amin'ny Yahosoa fa ny vahoaka mihitsy no milaza fa tena mpaminany zany Yahosoa zany. Zay ny zava-misy zany ka tsy azo ny anglisy ho toeriny zany, tsy azo ny sinoa toeriny zany, tsy azo ny afrikana toeriny zany, tsy azo ny arabo toeriny zany, tsy azo ny rosianina toeriny zany, tsy azo ny japonais toeriny zany, fa satria ny israeliana no nyteny zany tantaran zareo zany dia tsy azonao lavina. Ka ny vahoaka mihitsy no milaza fa mpaminany zany Yahosoa zany dia tsy misy olona mahazo manohitra an'izany. Tsika jery teny hafa mbola ao anatin'ny bokin'ny jiosy any ty hojerevantsika ty ao amin'ny bokin'ny Lioka indray ny vakitsika Lioka 24:19 Lioka 24:19 Lioka 24 izy zany fa hoy izy taminy Lioka 24:19 zavatra manao ahoana moa izany? Ary hoy izy ro lahy taminy ny amin'ny Yahosoa avy any Nazarety mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra. Tena mpaminany teo anatrehan'ny vahoaka mihitsy izy. Manaiky azy daholo ny vahoaka fa tena mpaminany izy. Ny vahoaka mihitsy nametraka fa mpaminany izy noho ny amin'ny asa izay nasehony sy ny famantarana nasehony ny hery sy ny fahefanana anany dia niaiky ny olona fa tena mpaminany izy. Ny vahoaka nametraka azy ho mpaminany tsy azonao lavina mihitsy zany. Izy niza mandany zany dia anao nge zany manohitra ny zava-misy any amin'ny fireneny olona. Le vahoaka kosa mahita ny zavatra nataony teny fa mpaminany io tsy azonao lavina le izy. Mpaminany lehibe izy. Zay hoe mpaminany avy aminao ny enonao ary nefa raha teo amin'ny Yahosoa zany. Ary zany Yahosoa zany zay rehetra niaraka taminy dia tsy nanota intsony. Zay. Ary ty Yahosoa ty no namoaka didy. Namoaka didy izy araka ny Jaona 12 49:50 fa didy n'Andriamanitra ray mihitsy no izy netiko. Jaona 12 49:50 ka ho an'izay rehetra mametraka fa mpaminany ka ny vahoaka moa nametraka hoe mpaminany dia tsy azonao lavina mihitsy zany. Dia ny mpaminany zany dia mitondra ny teniny Yahva dia namoaka didy izy ny dikan'izay. Dia hoe apetraka ao amin'ilay mpaminany ny didiko izy ny tenin'ny dada Yahva.
le tare amin'ny Deutéronome 18:15 Deutéronome 18:15 le miteny hoe apetrako ambava ny didiko de ho lazainy aminareo ny teniko zay andidiko anazy. De eto koa zany nomenany Yehoshua koa ny diny araka ny Jauna 12:49-50. Jauna 12:49-50 ary ny vakitsika. De etsika zao ahita mihitsy fa hoe nitondra didy zany zanaka mpaminany lehibe zany ary ny didy nomena azy de ty ny fanaporofona Jauna 12:49-50. Satria zao tsy niteny ho ahy fa niraizina niraka izy no nandidy azy eo lazaiko sy zay ho toriko ary fantatry fa fiainana mandrak'izay ny didiny koa izay lazaiko de lazaiko araka n'izay nolazainy ray tamiko. Mazava be zany ny teny eto fa ity Yehoshua ty zany de nampitondrain'Andriamanitra ny didiny araka le teny tary amin'ny bokin'ny Deutéronome tary hoe misy didy omena amin'ny mpaminany ary ho zarainy amin'ny olona omen'ny olona. Ary ny didy ao amin'ny Yehoshua de ny didiny amin'ny fanafana ny olona amin'ny fahotana. Tsy mahay manao teny intsony zay miaraka aminy. Io le Andriamanitra Abrahama miteny hoe mpaminany ny anonao ary le mpaminany farany ny vahoaka mihitsy no teny azy de hoe Yehoshua no anarany. Ny confirme ny vahoaka atao Israela tamin'izany fotoana zany ka tsisy afaka mandany zany mihitsy. Tsy azo lavina tahaka ny Isaia mpaminany de nekeny olona fa mpaminany Israelianina. Tahaka ny Jeremia mpaminany de nekeny olona fa mpaminany Israelianina. Aotr'izany koa Yehoshua de nekeny vahoaka fa mpaminany Israelianina ka tsy azo lavina mihitsy zany hatramin'ny farany. Satria nitondra ny teny ny dadama yayava izy araka ny teny mpaminany. Mbola ho resantsika mihitsy moa manaraka hoe ahoana ny fanaporofona fa tena mpaminany izy ary izy mihitsy le mpaminany. Fa araka ny lalàna Mose indray mbola omeko zay teny zay. Fa eto de miteny mihitsy hoe ny vahoaka mihitsy ny Israelianina zay mahafantatra ny ato hoe mpaminany de reo mihitsy no teny vantana mihitsy ny hoe mpaminany io Yehoshua io. Mpaminany izy. Ary izy no mitondra ny fanekena vaovao ho an'ny zao tontolo zao, ho an'ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany. Izy ny fanekena vaovao. Zay moa zany amin'ny Israelianina zay resaka zay no mandeha fa ho an'ny efa firenena mbola mety tsy fantany zany fa zay ndray resaka samy Israelianina zany sujet zany. Fa eto fotsiny le misintona antsika hoe ny mpaminany enona zany ny mpaminana farany Israelianina de ny mpaminany Israelianina farany nomen'Andriamanitra ny didiny de ty atao hoe Yehoshua ty ary ny vahoaka Israelianina mihitsiny zay tsy azo no lavina mihitsiny no nametraka fa tena mpaminany izy. Zany tsy azo no lavina. Tsy azo nizaniza lavina satria ny vahoaka Israelianina ny tsindriko mafy teo no nilaza fa tena mpaminany izy. Mazava zay. Amin'izao vaninamitsika zao arana. Satria hitatsika fa ity Yehoshua ty ny mpaminany farany. Inona ary ny tenin'io Yehoshua io mikasika ny amin'ny mpaminany. Satria tsy maintsy eo aminazy zany ny didy no enona. Mivoaka amin'ny vavany zany le didy no enona. De mbola ao amin'ny bokin'ny Jiosiany no jerefantsika araka amin'ny boky misy boky atao hoe Apokalipsy indray. Mbola bokin'ny Jiosiany zay. Ao anatin'izany bokin'ny Apokalipsy zany misy ny fanambarana nataon'izany Yehoshua zany. Fa ny mpaminany indray amin'izao vaninamitsika zao de zay mitory any Yehoshua. Ny olona mitory any Yehoshua no atao hoe mpaminany amin'izao vaninandro farany zao. Ka tsy misy olombelona mitory an'izany anarany Yehoshua lay manala amin'ny fahotana ary lasa tsy mpanoty antsony zay miaraka aminy eto ambonin'ity planeta terre nareo ty afatsy ny ambassadeur-ny Yehoshua zay antsoina amin'ny anarana hoe Elia. Elia rery sisa no mitondra an'izany anarana zany zao. Ary mampianatra an'izany atao hoe Yehoshua zany. Tsy mampianatra zavatra hafa Elia fa tsy Yehoshua rery ihany. Satria ny didiny Yehoshua dia sao hoe araka ny didin'io Andriamanitra Abrahama io taminazy. Andriamanitra Abrahama no teny taminy hoe zao ny lalàna. Apokalipsy 19:10 fa ny filazanany Yehoshua ao amin'izay milaza ny Yehoshua zay ao indray ny fanahiny faminaniana no mandeha. Didy vaovao indray zany. Hoe maninona ny lasa ohatran'izany satria hitodika ho any amin'ny jentilisa indray Andriamanitra. De Andriamanitra Abrahama io todika ho any amin'ny jentilisa izy de logika be zay mitory any Yehoshua indray makany amin'ny jentilisa
any no misy ny fanahny faminaniana de zao hitanareo eto amin'ity fampianarana mivoaka ity zao apokalypsy 19:10 ary zay ny amarana antsika anazy androany fo kely ny fampianarana tamin'ny teny io ity fa tsy maninona zany nefany satria tsy koa ny mapety anazy apokalypsia 19:10 apokalypsy 19:10 dia ny akohoka teo amin'ny tongony eo mba hivavaka aminy ary izy tamiko tandremo aza manao an'izao anao fa mpanompo namanao ihany aho sady naman'ireo rahalanao zay mitazona ny filazanany tanany filazanany Jehosoa Andriamanitra ihany ny vaovao fa ny filazanany Jehosoa no fanahny faminaniana zany hoe ny olona milaza ny Jehosoa zany dia zao ataony ambassadeur-ny Jehosoa Elia zao ataony Elia zao zany no proof fa mandehandray ny fanahny faminaniana ao amin'ny Jehosoa mantsy ilay fanahny faminaniana izy mpaminany farany ary izy ny mamoaka baiko farany dia ny baiko farany avoakan'izany Jehosoa zany dia zao ny filazana azy indray ny fitorianany Jehosoa satria rehefa mitoriany Jehosoa dia tsy maintsy mitorany Yahvasy naniraka anazy dia ny filazana an'izany Yahvasy Jehosoa zany zay ny atao hoe ao ny fanahny faminaniana zay ny didina avoakan'Andriamanitra farany dia Andriamanitra Abrahama dia ajantsika eto aloha ny fampianarana ny amin'ny teny io ity fa jerendrika hafa tsika ny amin'ny manaraka fa ampy aloha zay etretinareo hoe mpaminaniza no enona zany zao dia mpaminany Israely ihany ary tsy mahazo mivoaka amin'izay anao ohatrany hoe ahoana mampaminany anao indray ary ambassadeur-ny Jehosoa zany dia mpaminany mihitsy izy Elia zany mpaminany Elia le tany alobe tany mpaminany tany androny Abam-panjaka mpaminany izy matony hoe Elia mpaminany Elia mpaminany le même personnage misy am'izao tsika miteny zao am'izao tsika miteny zao ohatsy ny teny dada Yava nampitondraina ny Jehosoa mpaminany dia hoe zay mitory any Jehosoa satria rehefa mitory any Jehosoa anao dia automatika mitory any dada maly Yava Andriamanitra Abrahama dia ao indray ny fanahny faminaniana ao ny fanahny faminaniana zay no mahatonga hoe zay olona miaraka amin'ny Jehosoa eo eto ambony ty tany ity reo ihany tsisa no afaka amin'ny fahotana zay ny atao hoe zavatra sarobidi-indrindra nomeny dada Yava tany alalany ilay mpaminany farany horesantsika amin'izay ny tontolo ny mpaminany farany io Jehosoa ary manaraka an'izay koa mikasika ny hoe Elia moa zany efa mazava aminareo io satria ny mampaminany any Elia dia nohony amin'ny Jehosoa nefa nyzany Jehosoa zany lay ny teny hoe aza manota intsony tahaka ny ataony dada Yava hoe za tsy tia mpanota ity mpaminany farany Jehosoa ty koa ny teny hoe aza manota intsony dia tahaka ny Elia koa miteny hoe aza manota intsony ary zay miaraka amin'ny Elia hatrany dia tsy mahay manota intsony satria izay le fahefana ao amin'ny Jehosoa malala ho azy ny voninahitra manakseho nazy mianaka dia dada Yava satria moa tena kaiky ity mpaminany rany iraka ho resantsika ny momba anazy fa tena mpaminany mihitsiny izy dia amafitsika zay teny zay hoe ity mpaminany ity dia tenina tsy maintsy arahana ny teniny izy no teny hoe aza manota intsony Jaona 5 hoe aza manota intsony izy Jaona 8:11 zany ny zahatra faratampony tiany dada maly Yava zany zany ny tsara indrindra zany bokin'ny Israeliana ihany ty Jaona 5:11 ary izy tsy misy tongoka dia hoe Jehosoa zaho koa tsy manameloka anao mandehana ary amin'izao sisa izao aza manota intsony zany ny déclaration zany Jehosoa lay tena mpaminany lehibe sady mpaminany farany tao Israely fa zao ndimbiasan'ny Elia zao ary tsy misy afa-tsy Elia rery no mandimbiasa satria ato amin'ny Elia koa nitoriana zany hoe tsy mahay manota intsony satria mitory an'ilay Jehosoa lay tena marina lay mpaminany farany Israeliana dia ho mihitsy atsika nijery hoe tena mpaminany va izy efa voalazantsika teo inona koa nytoetrany hororesantsika daholo zany fa ampy aloha ny amin'ny androany dia mbola jevantsika koa ny Jaona 5:14 Jaona 5 andininy 7:20 mbola niresaka tamin'ity lehilahy ty indray izy dia hoy izy taminy hoe tandremo aza manao teny tsonoko ianao Jaona 5:14 rehefa afaka zany moa hoe tena mpaminan'Andriamanitra azy tsy tia fahotana dia Andriamanitra Abrahama Elohei ny Israely zany dikan'izany Andriamanitra zany Elohei
elahain'ny abrahama zany. Rehefa afaka zany de hitany ahoso atao kianja ny tempolo raha lehilahy ka ho izy taminy indro efa sitrany ianao aza manota intsony fandrao anjoanao zay ratsy noho teo. Ity mpaminany israeliana farany ty zany tena mitovy toetra mihitsy ny am'ilay naniraka azy Yahva Andriamanitra Abrahama, mitovy toetra amin'ny Andriamanitra Abrahama mihitsy satria manizingizina mihitsy izy hoe aza manota intsony de mifanaraka amin'ny teny dada Yahva hoe Isaia 59 1-2 mifanaraka tsara mihitsy ny teniny izy ireo Isaia 59 1-2 ino nky teny ty indro ny tanany Yahva tsy foy fa mavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mari fa nyheriko reo nefitra mampisaraka anareo n'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina antaviny aminareo ka dia tsy miaino izy. Tena lan'Andriamanitra mihitsy ny hita hoe olona mpanota zany, mifanohitra amin'ny dada Yahva mihitsy zany ny Andriamanitra Abrahama tsy tia mpanota. De tonga tokoa ilay mpaminany farany de tena nizigizana mihitsy ny hoe aza manota intsony fa tsy tian'io Andriamanitra ray Yahva io mihitsy ny Andriamanitra Abrahama zany olona manota zany. Zany no nandringanany rehetrarehetra hatramin'izay. Noho zany miteny amintsika rehetrarehetra hoe tsy misy herina fahefana afaka miady amin'izany hatsarana zany. Tonga aminareo le teny le mpaminany farany andao hitodika any amin'ny amin'izay. Tsy izy akory ny teniny fa teny le naniraka anazy ihany, le Andriamanitra Abrahama. Lay Andriamanitra Abrahama ihany no maniraka ny mpaminany farany io ary natonga anazy ny teny mihitsy ny hoe tsy manao tentsony zay miaraka amiko satria zay ny tena tiany dada Yahva tongavan'io lay Andriamanitra Abrahama satria mankala mpanota io Andriamanitra Abrahama io. Ary ny mpaminany naseniny nona de mpaminany Israeliany irery ihany, tsy mahazo maka mpaminany hafa akoatran'izay no fa raha vao niovy mpaminany Israeliany io de efa tsy izy ianao zay ny dika azy, efa diso daholo zay nataonao ary rehefa miaraka ny zavatra diso moa anao de mazava azy fa diso anao hatramin'ny farany. Tsy miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io zany ianao, zany hoe tena diso adresy tanteraka ka izany moa ny antony any amonjenantsika etra zay mandray aminy zao tsika miteny zao hoe andao hiverina amin'ny Andriamanitra Abrahama am'izay sokatra anao nge ny tanana zao te hamonjy anao izy satria raha vao mpanota anao izy Andriamanitra Abrahama io za tsy miheno mpanota. Ary zay nijerevantsika inona daholo ary ny teny le mpaminany farany. Ohatra mahazo manambady be dehibe ve ny lehilahy io mpaminany farany io teny hoe tsy mahazo manambady be dehibe ny lehilahy. Interdit zany ato amin'ity famarinana fototra ty ny Andriamanitra Abrahama tsy tia zany lehilahy manambady be dehibe zany, tsy tia mampirafy tsy ekely zany nambarany mpaminany farany daholo zany. Zay natonga nanteny hoe mpaminany Israeliana ary ny vahoaka no nametraka nyty Ahosoaty io mpaminany fa ny jiosy no nankala anazy de namono anazy. Vonoany zareo daholo moa zay mpaminany rehetrarehetra ny teny izy, vonoany ireo mpitondra fivavahana jiosy ireo, ratsy saina be le mpitondra fivavahana jiosy. Zay le izy fa de mirary isoantsika etra samy hotahiny Ahosoa ary rehefa resy lahatra ianao de manatona ny Elia. Fa Elia teny amonjy ianao, Elia tena navitra anao, Elia tena zay rehetra fomba fana manavitra anao de ho atao daholo satria manavitra zao satria ho avy ny fandringanana an'ity taninareo ty. Jereo tsara ny histoire mahazo an'io Rosia io, Rosia sy Ukraine moa tsy ny mahazo any Rosia moa fa mahazo ny Ukraine fa tsy misy miady amin'ny Rosia zany. Elia no nampianatra an'izany ary hitantsika eo ny tohiny. Ary hitanao fa aza ratsy rehefa te hitaloza de mety iva amin'ny Rosia io, hitantsika eo ny tohiny. Eny fa mantarana meko anareo zay. Tsy misy miady amin'ny Rosia zany, le hitambatra daholo azo tontolo zao tsisy maresy an'io zany. Reo natao hoe firenena mody maty fa teny ny mpaminany Elia zany fanamafisana zay efa voalaza tany aloha tany ary tsindrina mafy mihitsy ny hoe tsisy miova ny tenin'ny dada malalanay Yahva manaraka ny teniny daholo zao tontolo zao. Adalany Ukrainiana zay te hiady fotsiny amin'ny Rosia io fa aza tsy azo atao io, mbola resantsika eto daholo zany raha misy ny fotoana ny oriana fa zao aloha mbola fampianarana mitondra anao miditra hoe andao any amin'ny Andriamanitra Abrahama Yahva ary manarano ilay mpaminany faran'izay ny rany Ahosoa no anarana. Inona daholo ary ny qualité na ny zavatsoa ao amin'ity Ahosoa ty zay no jerevantsika ny amin'ny fampianarantsika manaraka fa tena tsara izy na de anao maheno hoe tsy manota intsony zay miaraka aminy, tsy zatra mahafinaritra ve zany aminao.
Inona ny teny io Andriamanitra io raha tsy i Andriamanitra Abrahama io ny teny tsy tia mpanota izy, jereo nanaovan'ny Israely ihany tena nipoteny, ary teo amin'izay no nanaratra daholo ny olona namoron'Andriamanitra, namorona boky dia nanonon'Andriamanitra hafa, nanao boky hafa daholo, zavatra hafa daholo no soratan'ny olona. Indrisy mampareo zany sary zany. Tonga Elia merina zao tontolo zao, iverina amin'io Yahva io, dia teny ianao reny zany merina zao tontolo zao, dao anampy anahy, ampio fotsiny rehefa fantatra fa marina ny teny, dao tsika hiaraka, manohy ianao ny dikan'izay. Raha tianao zany ho afaka ny fahotana zany hoe, ary tena mba tianao zany Andriamanitra Abrahama zany, aza manakana ny tenanao andeha ao anatin'ny marina. Aleo ny tenanao andeha ao anatin'ny marina amin'izay, ampio ny lalana ny marina. Fa sambatra zany aty hoe afaka ny fahotana zany ny zavatra mahafinaritra sy mahasambatra be zany hoe afaka ny fahotana. Zany ve tsy mba irinao? Zavatra tokony irinana e zany. Ka tsy mahafaly anao ve mahita ny olona miverina amin'ny Andriamanitra marina? Fa voafitaka daholo izy zao tontolo zao potika mihitsy zao tontolo zao, tena nipotehiny devoly zao tontolo zao. Fotoana ny fiverenana zao andeontsika iverinao amin'ny marina. Voapirofo ny Andriamanitra Abrahama iza izy voapirofo ny toetrana fa tsy tia fahotana izy zay nanapotehany Israely ihany, ary mpaminany rehetra dia niteny daholo hoe tsy tia fahotana izy. Ina mpaminany farany nambara araka lalàna Mose. Mose zay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama ihany Yahva no anarany. Anjarantsika amin'izay miverina mitodika ao amin'ny Andriamanitra marina, Yahva no anarany. Ary rehefa resy lahatra ianao manatona ny Elia ary andao tao batisa. Fa tsy maintsy atao batisa vao mety io. Batisa amin'ny fiarahanao amin'ny Andriamanitra Abrahama ary amin'ny fiarahanao amin'ilay mpamina ny farany Yahoshua zay ny rahany. Ro resantsika daholo zany. Fa efa mazava ny teny fa ny fototra goavana dia ny fiarahanao amin'izany hoe Andriamanitra Abrahama, mialo amin'ny fahotana ary tsy manao taintsony, miaraka amin'ny lay mpamina ny farany rahany nampitondray ny teny sy ny didiny ary ny lalàny, hoe aza manao taintsony fa tsy mety. Ary ty mpamina ny farany ty mihitsy no teny hoe io Andriamanitra Yahva io dia parfait izy io. Io zany tsy maintsy parfait zay teraka aminy. Ka ao amin'ny ty Yahoshua ty rehefa tonga ao amin'ny mpamina ny farany io ny olona, vao tena lasa parfait mihitsy. Zay ianao ke vakitsiketo koa zay teny zay hoe tena lasa parfait ve ny olona ao aminazy, teny zay mihitsy izy araka ny boky Matthieu 5:48. Matthieu 5:48 dia vakeo mbola bokyny Israelianina ty tao amin'izany bokyny lay mpamina ny farany, bokyny mpamina ny farany zany ty resantsika ty Matthieu 5:48. Koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'ny rainareo zay any amin'ny lanitry ny lantany any an-danitra zany. Zany hoe didina voaka an'ity mpamina ny farany ty atao hoe Yahoshua ty koa, izy hoe tsy maintsy tanteraka vao mety. Tsy mbola nisy olona nasany teny an'izany na mpamina ny teny an'izany fa tsy izy rery. Ary tena marina fa zay miaraka aminy tena tanteraka, tahaka ny Elia miaraka aminy tanteraka zay. Tanteraka zany Elia zany, tsy mety manao ratsy zany, ary tsy may manao ratsy zany. Dia tsy zarery fa reo zanak'Andriamanitra na zanaky ny avo indrindra, zanaky ny Andriamanitra Abrahama, zay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama rehetra sy miaraka amin'ity Yahoshua mpamina ny farany ty, dia tena lasa tsy manota intsony, tena tsy manota intsony mihitsy. Ao ny parfait zany ka tena Andriamanitra zany, le Andriamanitra i Abrahama, zay le nitadiavy le tena olona tonga lafatra, tanteraka tsy manota intsony. Rehefa tena tafaraka amin'io Andriamanitra i Abrahama araka zao nampianariko zao anao, dia miaraka amin'ilay mpamina ny farany zay nyteneniny Yahoshua, dia tena tsy manota intsony ianao fa marina zany teny zany. Tsy tia mpanota io Andriamanitra Abrahama io, tsy tia fahotana izy. Zay ny famaranako ny teny koa, dia mirary soa antsika rehetra ho tonga soa ty amin'ny Yahoshua, dia ho tonga soa ty amin'ny dada mala Yahva Andriamanitra Abrahama. Ndao hiverina daholo, ndao hitodika any amin'ilay mpamina ny farany zay nampitondraina teny Yahoshua no anarany. Ary izy no milaza io Yahoshua iny no teny farany mpamina ny Isaiana, fa teny izy hoe zay mitory any Yahoshua rery ihany, zay ihany manana ny fanahy faminana iny, ka tsy misy nitory sy nampianatra zany Yahoshua sy ny momba azy zany teto afa-tsy Elia rery ihany.
zay no mampaminany farany any Elia ary tsy misy tsony koa aorianany Elia. Mirary soanao tonga amin'ny fitiavana an'ilay Andriamanitra Abrahama ty avy any amin'ny daholo ny fototra an'io. Andriamanitra Abrahama daholo ny fototra an'izao famarinana zao, ary tao amin'ny bokyny Israeliana daholo nakatsika an'izao a. Tsy misy bokyny malagasy ty na bokyny anglisy na bokyny amerikana fa bokyny Israeliana zay nandehanana zany teny zany a, zay no nahitantsika zao famarinana rehetrarehetra zao. Ka iantsoana antsika hoe andao hitodika daholo am'izay a ho any amin'ny Andriamanitra Abrahama, ary anaraka an'ilay mpaminany faly satria ao no lakileny men'Andriamanitra Abrahama am'izay hoe ao am'izay nareo mandeha satria izy ny mpaminany farany tsy misy tsony taorianany, mpaminany Israeliana. Ary tena ary ianao e malagasy koa ianao milaza fa ianao koa mba mpaminany, ny fa nivakiko ny lalàna fa io Yahoshua io nefa nahazo didy avy any amin'ny dada Yahava Andriamanitra Abrahama hoe izay mitory anao, satria izay mitory anazy de mitory an'io Andriamanitra Abrahama ihany koa Yahava no anarany, izay ka nareo no namorona boky zany any amin'ny boky hafa any no misy an'izany. Izay bokyny foronina de lasa zany izy, fa raha vao bokyny Israeliana de tena misy mihitsy zany teny zany, tena misy zany. Loana vaketsika le teny andao vaketsika ny bokyny Salamo, fa ny bokyny Salamo mihitsy no miteny hoe zanako ianao izy dada Yahava lay Andriamanitra Abrahama, zanako ianao, zany teraka anao androany. Ka ny bokyny Israeliana rikatra amin'ny Sefer Torah ny Jiosy de milaza mihitsy fa tena miteraka io Andriamanitra Abrahama io, voalaza ao zany. Fa rehefa boky hafa any de mizahatra hafa ny teneny, fa ny boky réel ao anatin'ny Jiosy de niteraka io Andriamanitra io. Donay vaketsika zay teny zay araka ny bokyny psalme na psaume na salamo, salamo firme izy teo, salamo 2:7, salamo 2:7, salamo 2:7. Ilaza zava-boatendry aho, Yahava ny laza tamiko hoe zanako ianao, izao niteraka anao androany. Ka tena miteraka mihitsy ny io Yahava io araka ny soratra io ao anatin'ny bokyny Jiosy zany. Ka raha ianao raha mamaly tsisy an'izany, ka izay le hoe ianao no te hipetraka any amin'ny zay nisy ianao any, fa raha mipetraka aty amin'ny Sefer Torah ny Jiosy ianao de voalaza mazava ao zany tsy azo nolavina, fa ny bokyny Jiosy ao amin'ny Sefer Torah ny Jiosy de milaza mihitsy fa niteraka io Andriamanitra io. Fizinay tsy miteraka ohatran'ny vehivavy miteraka, zay moa koa madiso ny olona anay zay, fa niteraka araka ny teny. Raha niteraka zany izy an'ity Yahoshua ty de naterany tamin'ny teny. Ka raha Yahoshua ny resana zany de io mihitsy ilay naterany io. Ary zay moa tonga antsika hijery an'izay hoe tena zanany mihitsy io. Donay antsika bojery boky Salamo 2:25, Salamo 82:6. Donay antsika hijery boky anankiray mbola bokyny Salamo ihany. Salamo 82:6. Hoy izao, Andriamanitra ianareo ary zanakiny avo indrindra ianareo rehetra. Miteraka zany Andriamanitra ny dikan'izany, satria misy zanakiny avo indrindra ary le zanany nataony hoe Andriamanitra ianareo. Miteraka zany io Andriamanitra io ny dikan'izay ao amin'ny bokyny Jiosy, any amin'ny bokyny Salamo. Ka tsy azonao lavina koa zany satria ao anatin'ny bokyny Jiosy zany. Le Andriamanitra Abrahama ny teny zany mihitsy. Fizinay hoa tsy niteraka ohatran'ny vehivavy miteraka fa araka ny teny. De zay natonga an'ilay mpaminany ny teny hoe tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny de Andriamanitra, izy de tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Zany hoe ity Yahoshua ty zany araka ny nampianariny io Yahoshua io de tsy nateraka ohatran'ny vehivavy ateraka fa nateraka tamin'ny teny. Raha vao ny teny zany io Andriamanitra Abrahama io tamin'ny namorona zao tontolo zao de iny teny iny no atao hoe Yahoshua. Zay fa tsy nateraka ohatran'ny vehivavy miteraka, fa ny fiteraka an'Andriamanitra zany ao amin'ny teny izy no niteraka. Vaketsika ny Jaona toko voalohany zany bokyny Jiosy daholo miteny an'izany Jaona toko voalohany 1:1. Tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra, izy de tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany ary izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy de tsisy nahariana izao zavatra ary zao na idea iray aza.
ao amin'ny bokyny jiosany de ny bokin'ilay mpamina ny farany Yahosoa de izy mihitsy no laza fa izy de tamin'ny voalohany ary ny teny izay tao amin'Andriamanitra ary ny teny de Andriamanitra bokyny jiosy daholo miteny an'izany. Jerevantsika eto ary amin'ny bokin'ny Sefer Torah-ny jiosy tany aloha de milaza mihitsy hoe fa niteraka Andriamanitra ary zany niteraka anao izy androany tsy azo lavina mihitsy izy zay tena nisy zany zavatra zany ary ilay fiterana kory tsy ohatra vehivavy miteraka fa io voalaza io hoe ka rehefa nivoaka zany le teny de inona teo niteraka izy tamin'ilay io Andriamanitra Abrahama ny teny de iny teny iny natao hoe zanany ary zay zanany zay natao hoe Yahosoa ary lay teny izy de tonga nofo kanonona tamintsika zay ny voalaza zany ka mbola ho anam-porofo atsika lava be mikasika any am'izay fa ina tsoa moa ny valinao am'izany teny zany fa mazava iny izy satria ilay mpaminany mihitsy no ny teny fa nahazo didy avy any amin'ny dada Yava izy ary mariny zany ary ny bokyny Sefer Torah-ny jiosy ao misalamo ny teny fa tena niteraka eo Andriamanitra io de tsy azonao lavina izy raha mandany zany de tsy pahanao ny teny'le Andriamanitra Abrahama satria tany amin'ny jiosy no nahitana anazy zay ny tonga antsika nijery an'le hoe boky inona ny tokony ho arahana rehefa nijery le boky tokony arahana de bokyny jiosy no arahanao bokyny Israelianina noho zany ny famantarana ny marina rehetra de ao amin'ny bokyny Israelianina fa tsy any amin'ny bokyny foroporonina ny anananany ohatra na zay boky mety ambarambaran'olona aminao fa zay boky tena avy any amin'ny zareo jiosy ary zay le fahamarinana hoe niteraka io Andriamanitra io ka tsy azonao lavina le izy ary ty mpamina ny farany ity zay nampitondray ny teny hoe Yahosoa de tena zanany naterany mihitsy noho ny amin'ny teny fa tsy noho ny hoe niteraka ohatran'ny vehivavy izy oa tsy ndriko tsara fa lay rehefa ny teny izy de nataony hoe zanany ny teniny de ianao tsy afaka mamasy aty zay ny teniko amin'Andriamanitra azy tsy azonao lavina zay zavatra zay zay ny ty taka rehefa namorona izy de mamorona zay ny Andriamanitra Abrahama ka mifarana atreo zany ny teny mazava tsara amintsika rehetra zay ny fahamarinana mazava tsara amintsika rehetra zay ny mikasika an'le hoe Yahosoa mpamina ny farany sady nambaran'io Andriamanitra io fa tena zanany mihitsy tena zanany izy lay teny tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ary izy no nevizao rehetra zao natateraka ny fahamarinana rehetra ny amin'ny famoronana zany de tao amin'ny daholo araka nambara lay mpaminany Israelianina farana ka raha vao manaiky ianao fa mpaminany Israelianina Yahosoa hoy ny vahoaka Israelianina de zanak'Andriamanitra izy tsy azonao lavina izy le zanak'Andriamanitra teny an-tarika hatramin'ny bokyny Sefer Torah hoe zanako ianao zany teraka anao androany ka izay olona izay tsy izy fa lay mpaminany farana teo hoe Yahosoa lay ny teny hoe aza manao taintsony zany hoe tena mitovy toetra mihitsy nisy lay dadany hoe aza manao taintsony ianao zay ary zay niaraka tamin'ny rehetra hatrany de tsisy nanao taintsony fa tena afaka amin'ny fahotana marina ny teny ny ainga atao anatin'ny bokyny jiosy ray manontolontsika hatrany amin'ny mpamina ny farany Yahosoa nanarana ary miporofoky fa tena zanak'Andriamanitra izy zanako Yava io de amboariko tsara am'izay ny ahitsiko tsara ny fihevitra anao hoe niteraka Andriamanitra tsy miteraka ohatran'ny vehivavy sanatria fa rehefa niteny izy de iny le natao hoe ary niteraka izy iny le niteneny hoe za niteraka anao zay rehefa tiany zany de zaiko fa tokony inona kosa ny ary moa anao ho paralelina aminazy ve ka tsy miady aminy fenao re zany normalina be to hoe zanany ianao fa tsy hoe paralelina amin'Andriamanitra ianao fa zanany tsara ne zany tsisy maratsy an'izany mihitsy ka de nefa izy miporofoka araka ny soatra masina ny jiosy ary zay ninao an'zanytra de afaka ny fahotana zay de zay ny antony averiko tsara tsy ndriko mandeha hoe natonga atsika hoe boky inona ny tokony ho arahana raha ijerin'ny marina ianao mikasika amin'ny Andriamanitra Abrahama io ary tena ho tafaraka aminy de nomeko hoe arao ny bokyny jiosy Sefer Torah-ny jiosy tao amin'ny Sefer Torah-ny jiosy nisy teny hoe de nanteraka eo Andriamanitra io ka raha boky hafa anao raha anao de tsisy an'izany fa ny contraire an'izany misy any ko micontrariziko fa tena bokyny jiosy ny tsirefanao de niteraka izy meko anao teo ny teny mikasika ny am'izay de zay ny fiarahantsika ndray tamin'izao misy io mirary so atsika rehetra samy tainao soa ary rehefa resy latinao de manatona ny Eliandro anao batisa fa fotoanany batisa zao afaka miantso anao amin'ny telefona tsova za tomko tena atao batisa na anglisy ianao na amerikana na sinoa na japonais na iny ianao na iny ianao afaka miantso ny Elia daholo nareo
hoe zay tompo de tena resy lala mangataka se mba atao batisa mba tongava ty anao raha afaka maka ty moa no any am 2026 misy batisa ty fa ny any amin'ny hafa firina afaka makany ely da tsika ny atao am'izay fa zay hoe fa mandeha io arakaraka rehefa misy de efa mandeha zay fa mandeha ely ary efa misy miantso de mandeha ka tena mitady an'Andriamanitra marina anao ary maniry ho any amin'ny fiainana mandrakizay fa ho iteo foana zany de mirazo tsika samy tenao soa da atsika ariva afaka sotra betsaka dada malala iayavany am'izany teny rehetra zany fa tena fitiavany zany ary tena famonjena Eliana mpianatra ny olona ny amin'ny iverenana aminao ary tena nasiako teo maso izy rehetra ny famarihana fa tena marina ianao tsy misy Andriamanitra fa tsy ianao le Andriamanitra Abrahama iaiavanao anaranao tsy tia fahotany ianao halanao zany ary zany teny zany nampitondrainao le mpamina no farany iahosoanao anarana hoe aza manotaintsora ary aoko ho tanteraka ianareo zany ny teny le mpamina ny farany sotra dada mara iavao taio raha zao teny rehetra zao mba hitondra soa am'izay tramiaina hitondra famonjena sy fanavotana am'izay mandre hitany zay rehetra miaina anao avody zay rehetra mbola tsy mahafantatra ny marina vonjeo zao tontolo zao vonjeo ny afafirena rehetra akoatra amin'ny malagasy avody zay rehetra maniry ny hoafitra afao zay teo afaka rehetrarehetra dada Maria avao tonga ny andro famonjena ho an'izao tontolo zao aseho ny sandrinao mahery aoka tena andeha ny hery sy ny fahefanao ho voninahitry ny ranomasina dada Maria va voninahitrinao manakasay